mianatra eo tongotrao. Miarahaba-tsika zazakely zazaminony indray tonga atao anatin'ny fandaharana izay natokana ho antsika. Faly miarahaba anareo rehetra fa tratry ny sabata daholo dia hiaraka hisaotra an'Andriamanitra indray isika satria mahafinaritra be nge fa sabata androany akambano nge ny tanany dia ahondrika ny loha akipy ny maso. Hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra misaotra anao lehibe izahay satria tonga amin'izao fotoana sabata izao indray mba hitsahatra hiaraka aminao, miaraka amin'ireo anjely dia nofidianao izahay na dia tsy mendrika aza. Andriamanitra omeo fahendrena izahay mba ho tianao mandrakariva zoto hianatra ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahafinaritra rankizy fa sabata ny andro dia manokana fotoana koa Andriamanitra mba hianarantsika teny na dia zaza minono na dia zazakely aza isika dia omen'Andriamanitra fotoana mba hianarana ny teniny. Ny lohateniny lesintsika androany dia hoe trano manokana ho an'Andriamanitra. Inona ary izany trano manokana ho an'Andriamanitra izany? Fantatrareo ve izany rankizy? Misy mahafantatra ve nareo? Ao fampianariko anareo izy androany. Trano manokana ho an'Andriamanitra. Ny tsianjerintsika dia voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:5-7. Tsotra kely ny tsianjerintsika manao hoe ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Andao ary hiaraka hanao an'izay tsianjery izay isika. Dia efa nampianarina manisa ny zazakely sy ny zaza minono andao hiaraka manisa ary isika. 1, 2, 3 ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Bravo! Rehefa nandeha tany an'efitra rankizy ny zanak'Israely tadidinareo ny lesintsika farany dia nomen'Andriamanitra mana izy rehefa nomonomonina tamin'ny sesy fa noana hono dia nomena sakafo. Rehefa nomonomonina indray fa mangetaheta hono dia nomena rano satria tia azy ireo Andriamanitra dia mikarakara azy foana. Dia ny zavatra mahafinaritra koa nataon'Andriamanitra ilay lanitra manga be amin'ny atoandro iny rehefa mamay be ny masoandro dia nanomana zavatra mahafinaritra be ho an'ireo vahoaka ireo Andriamanitra. Nisy rahona fotsifotsy be nataon'Andriamanitra teo ambonin'ny lohan-dry zareo dia rehefa mitaratra ny masoandro dia tsy may zareo fa mangatsiatsiaka ao ambanin'ilay rahona fotsifotsy ao dia natao hoe andrahona ilay izy. Rehefa alina indray ny andro dia maizina be izany sady mangatsiaka be any amin'ilay tany efitra mamay be teo rehefa vao alina ny andro dia nomen'Andriamanitra n'ity zavatra mazava be ity indray izy. Io andrahona fotsifotsy io nataon'Andriamanitra andriafo rehefa amin'ny alina dia mazava be daholo ny vahoaka rehetra ohatran'ny jiro be. Mazava be sady mafana fa tsy mahatsiaro mangatsiaka intsony ry zareo satria tena tia azy ireo Andriamanitra dia karakarainy foana ry zareo. Efa maro ilay zavatra nitanisaintsika teo nomena sakafo, nomena rano, nomena andry rahona rehefa amin'ny atoandro dia tsy mamay be, dia nomena andry afo indray rehefa amin'ny alina dia tsy mangatsiaka be sady mazava. Izay ny fikarakaràn'Andriamanitra an'ireo zanak'Israely ireo. Dia niresaka tamin'i Mosesy indray Andriamanitra. Izao Mosesy asevy manaovy ianao trano fa te hiara hipetraka amin'ireto zanak'Israely reto dia nanaiky Mosesy. Natoron'Andriamanitra azy avokoa ny zavatra tokony atao rehetra dia nanaiky Mosesy. Dia nanomboka nolazaina tamin'ny vahoaka hoe hanao trano ho an'Andriamanitra isika dia ny anarany antsoina hoe tabernakely. Averiko indray ny anaran'ilay trano namboarina ho an'Andriamanitra tabernakely.
dia noho izany dia mila manolotra fanomezana avokoa ianareo rehetra. Dia nanaiky ny vahoaka, nanaiky ny vahoaka fa hanao an'izany trano tabernakely izany. Dia nitondra fanomezana araka izy ny vahoaka, nangonina tao anatin'ny arona be ilay fanomezana. Dia nanolotra volafotsy ny olona, nanolotra volafotsy be dia be ny olona dia narotsaka tao anatin'ilay arona. Hatramin'ny zazakely rehefa mandrotsaka volafotsy ao anatin'ilay arona ny zazakely dia faly be, hoe nanolotra fanomezana hanaovana ny tranon'Andriamanitra. Dia ny sasany manolotra volafotsy, dia ny sasany manolotra volamena hanaovana tranon'Andriamanitra. Dia narotsaka tao anatin'ilay arona avokoa ny fanomezana nataon'ny olona. Faly ny olona nanolotra fanomezana hanaovana tranon'Andriamanitra. Dia ny sasany indray nanolotra lamba tsara loko be, misy menamena, dia misy mangamanga, dia misy volomparasy. Hanaovana tranon'Andriamanitra avokoa ngereny, hanaovana décoration, hanaovana haingo ao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Dia nanome tamin'ny fifaliana avokoa ny olona rehetra. Dia izay ilay teneniny tsy anjerintsika hoe ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Tsisy olona tezitra nanome fanomezana hanaovana tranon'Andriamanitra, fa tamin'ny fo feno hafaliana avokoa no nanomezan'ny olona fitaovana hanaovana tranon'Andriamanitra. Dia ho karakaraina avokoa izany ireo mba hahatonga an'ilay tranon'Andriamanitra ho vita tsara. Dia ny zanak'Israely ihany ange no manamboatra azy, satria ry zareo misy mahay manao asa tanana tsara be, misy mahay manjaitra ao dia manjaitra an'ilay lamba. Misy mahay manefy ao dia manefy an'ilay volafotsy, volamena, varahana, hanaovana fanaka ao an-tranon'Andriamanitra. Mahay zavatra ny zanak'Israely. Dia izay koa mba fanirian'Andriamanitra hoe isika koa afaka manolotra fanomezana ho an'Andriamanitra ange isika. Dia manolotra vola atao fanatitra hanaovana ny asan'Andriamanitra. Mety manome fitaovana koa isika hoe ny dada sy neny izao mety manome rideau, lamba atao rideau hanaingoana ny tranon'Andriamanitra. Samy manolotra izay zavatra ananany avy dia atolotra am-pifaliana ho an'Andriamanitra. Afaka manao an'izany ange isika, mazoto manao fanatitra hanaovana ny asan'Andriamanitra, hikarakarana ny tranon'Andriamanitra. Satria tsika zaza endry avokoa isika rehetra dia hanolotra fanomezana ho an'Andriamanitra. Eny ary andao ary hiaraka hivavaka akambana indray izany ny tanana dia ahondrika ny loha, akipy ny maso. Andriamanitra, misaotra anao izahay fa nampianatra anay ianao mba hanolotra fanomezana izay tsara ho anao, tahaka ny nataon'ny zanak'Israely dia nanome tamin'ny fifaliana izy ireo. Izahay koa nge mba te hanolotra fanomezana ho anao hanaovana ny tempolo ho anao, hanaovana trano, dia hanaovana ny asanao ihany koa, omeo fahendrena, dia omeo fitiavana foana izay mba hanao ny asanao, hanolotra fanomezana. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay vavaka. Amen. Dia misaotra antsika rehetra ry zaza minony sy zazakely miaraka taminay tamin'ity sabata ity, fa amin'ny herin'ny indray isika mbola afaka miaraka raha sitrapon'Andriamanitra dia mametraka amin'ny veloma ho amin'ny herin'ny indray ary, dia andao ary kopakopa tanana veloma amin'ny herin'ny indray. Fifaliana indray ny mihaona amin'ny kilonga hanao amerina ny lesona izay nianarana nandritra ny anemana. Lesona fafito tsika izao. Iza nianatra lesona tany an-trano? Eny ary, amerina lesona tsika rehefa avy eo fa mialoha izany aloha dia andeha isika hivavaka.
akambana ny tanana, aondrika ny lobo, hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao zahay efa manana fotoana indray hamerenana lesona. Ampio zahay mba hifantoka ary ho zaza endry ay miaino ary ho mpankatoa. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Eny ary, andeha alohantsika hifampikopakopa-tanana satria mahafinaritra ny fihaonana. Lesona fafitotsika. Inona ny lohateny? Zay indrindra. Tena mahay ny kilonga. Nalaim-panahy tany anefitra. Tsy anjery ary, andaontsika hiaraka mamerina. 1, 2, 3. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Averina indray mandeha ary. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salamo 7:20 ny 9:1 no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny lesona tamin'ny heriny dia tamin'ny nanaovana batisa an' Jesosy. Rehefa vita batisa Jesosy dia nijoro teo amoron'ny ony. Iza moa ilay nanaovana batisa azy? Zay indrindra. Mahatadidy lesona teo amoron'ny ony Jordana. Namirapiratra ny endriny. Nafinaritra ny nijery an' Jesosy ary namirapiratra ny fahatsara'Andriamanitra ny tarihan'i Jesosy. Satria vao avy natao batisa izy tena reny feon'Andriamanitra ny teny hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Dia nidina teo amin'i Jesosy araka ny haintsika ny lesona tamin'ny farany, nidina tao amin'i Jesosy tahaka ny voromailala ny fanahy masina. Feno ny fanahy masina Jesosy. Ary ny zavatra mahafaly an' Jesosy indrindra dia ny naheno an'ilay tenin'Andriamanitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Jesosy dia tia mamaky ny tenin'Andriamanitra, tia miresaka amin'Andriamanitra, tia mamaky ny Baiboly satria manome azy izany dia ankatoaviny izany tenin'Andriamanitra izany. Izay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia arahany isan'andro isaky ny miaina satria hoy izy hoe ato am-poko zay mahay ny ankizy ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Indraindray rakizy sarotra be ny manao ny marina. Rehefa tezitra ianao, indraindray ianao te hiteniteny foana, indraindray ianao te hamaly ratsy an'ilay olona nanao zavatra napatezitra anao, indraindray ianao te hanao fihetsika ratsy, te handainga, indray te hangalatra ny zavatra ilay olona satria tezitra loatra ianao, indraindray ianao tsy te hankatoa. Sarotra indraindray ny manao marina. Fa i Jesosy kosa dia nanao ny marina mandrakariva na nisy na zavatra natezitra azy ary. Dia toy izany koa isika rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra mandrakariva isika dia mahatsiaro mandrakariva hoe mahay ny zavatra rehetra isika ao amin'ny alalan'ilay diantsika. Izany hoe na misy zavatra mahasositra, na misy zavatra mampatehitomany dia izao haintsika ny mandefitra, haintsika ny tsy miteniteny foana, haintsika no mahay mankatoa satria zanak'Andriamanitra isika mamaky ny tenin'Andriamanitra. Rehefa vita batisa Jesosy dia nandeha toerana lavitra, nandeha lalandavitra izy, niala teo amin'ny ony Jordana dia nentiny ny fanahy masina tamin'ny toerana lavitra anankiray satria hanomboka ny asany izy. Tsy nanao an'izao Jesosy hoe za tsy handeha fa za ve vao eo vao vita batisa dia ho aiza. Fa nankatoa i Jesosy. Rehefa nandeha izy dia tonga tany anefitra. Izany efitra izany rakizy dia toerana tsy misy zava-maniry, tsy misy rano, fa maina be, mainandro be, mahamay dia fasika fotsiny no zavatra hitanao sy kivatovato. Tonga tany anefitra Jesosy, nieritreritra ny fitiavan'Andriamanitra azy izy. Dia nivavaka izy, nifampiresaka tamin'Andriamanitra izy ary fantany, hainy tsara hoe
nisy iraka anao mpanaovina azy na mpanaovin'Andriamanitra azy teny amonjy izao tontolo izao afaka fahotana sy ny fahafatesana. Izany tokoa rakizy nataon'Andriamanitra amintsika. Raha mbola zazy Jesosy dia nahatadidy ireo tenin'Andriamanitra izay nivakiany. Mitombo izy dia mitombo ihany koa ireo tenin'Andriamanitra tonga ao an-tsainy, tadidiny ary nankatoaviny sy narahany. Rehefa nipetrapetraka tao anefitra izy teo ambony vato anankiray dia iny Satana tamin'ny nanatona azy. Teo akaikin' Jesosy teo nisy kivatovato, misy vatovato isan-karazany dia ohatran'ny mofo ny paozin'ilay izy. Dia avy any Satana satria fantatry Satana fa nohon Jesosy satria tsy nisakafo Jesosy nandritra ny 40 andro sy 40 alina. Ela be zany tsy nisakafo Jesosy dia fantatry Satana izy fa nohony. Dia hoy Jesosy hoe, hoy Satana hoe avalaiko fanahy io Jesosy io. Hitako fa manaraka io, manaraka ny hevitra ratsiko. Satria Satana dia mpanao hevitra ratsy Dia hoy izy tamin'i Jesosy nona be ianao mety noana hoy izy Jesosy. Zao ianao ve dia hiaritra noana eo fa teneny ireo vato ireo tonga mofo dia hoano dia amin'izay voky ianao. Jerevan'i Jesosy tsara i Satana. Tonga tao an-tsain'i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra nivakiny tany amin'ny Matteo hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Izay no navalin'i Jesosy an'i Satana. Tsy nanaiky izany Jesosy, tsy nanaiky ny fakapanahy izay nataon'i Satana. Resy i Satana. Dia tsy nijanona Satana fa lasa indray noentiny tamin'ny toerana anankiray teny atapon'ny fiangonana, atapon'ny tempolo indray Jesosy. Dia ry ambany be ry ny tany. Raha ohatra ka avy eny ambony eny ny menjera, avy eny ambony tapitrano ny menjera, any ambany any maharatra, tapaka ny tongotra, tapaka ny tanana. Dia hoy indray Satana hoe Jesosy menjerany ambany any dia aniraka ny anjeliny Andriamanitra hiaro anao. Fantatry Jesosy nefa fakapanahy zany. Fantatry Jesosy fa tsy ilaina tenenina an'izany akory izy ary tsy ilaina menjerana izy satria tsy ilaina ny menjera. Fa tonga tao an-tsain'i Jesosy indray ilay tenin'Andriamanitra efa novakiny. Ilay tenin'Andriamanitra iainana isan'andro dia hoy indray Jesosy hoe aza maka fanahy any Jehovah Andriamanitra ao. Resy indray Satana, resy indray i Satana. Mahatadidy toko sy andininy be dia be Jesosy ahafahana miady amin'ny fakapanahy, ahafahana mandresy ny teti-dratsin'ny Satana, ahafahana mandresy amin'ireo zavatra izay ataon'ny Satana haminganana sy hamitahana antsika. Dia nandeha indray. Tonga tamin'ny toerana faran'izay ambony be Jesosy. Dia teo koa Satana. Tazana avy eny ambony be eny, tanàna tsara tarehy, toerana maitso mavana, tanàna faran'izay kanto. Hitanao ve reo izy Satana? Zao Jesosy raha miankohaka, mandohalika, mivavaka amiko ianao dia omeko anao izao rehetra izao. Aniza nefa rakizy ry kilongo izao rehetra izao aniza? Any Jesosy. Tsy tratra ny Satana indray Jesosy fa nandresy. Dia hoy ny navalin'i Jesosy hoe Jehovah Andriamanitra ao no iankohofanao ary izy irery ihany no tomponao. Izay ny valinteny nomeny Jesosy satria efa tao an-tsainy ilay tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra izany. Resy Satana satria mahay tenin'Andriamanitra i Jesosy. Mahay ny teny avy ao amin'ny Baiboly Jesosy. Lasa Satana niala satria
tsy naharesy an' Jesosy izy, resy Satana. Tena nipetraka tamin'ny toerana anankiray Jesosy, tena reraka izy, tena fizaka be izy, fizaka be satria 40 andro sy 40 alina izy tsy sakafo. Nianjera tamin'ny tany Jesosy, fa niazakazaka kosa ny anjely, nanidina tonga dia nakeo ny Jesosy, nampitsangana an Jesosy, tehaka sorika Jesosy, Jesosy mitsangana, naharesy ianao. Satria nahoana? Satria ny aina nahatadidy ny tenin'Andriamanitra. Manana mpanampy isika araka izy. Ny anjely, ny fanahy masina miaraka amintsika, mampitadidy antsika ireny tenin'Andriamanitra ireny. Ry kilonga kely, na dia mbola kely ary nareo, hitantarana sy ilazana ny tenin'Andriamanitra, manao tsenjery ny leson'ny sekoly Sabata. Mahaiza mitadidy, ka raha tonga ny zavatra manelingelina ny fiainanao dia hovalianao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho resy Satana, ho resitsika Satana satria manana ny fanahy masintsika izay manampy antsika isan'andro. Iza reny kilonga mba te hitadidy tsara ny tsy anjery ka amerimberina an'ireny foana dia hiaina hanaraka hankatohan'ireny tenin'Andriamanitra hatsangano eny tanany. Be dia be ny kilonga izay maniry hatadidy sy hanaraka ny tenin'Andriamanitra. Andeha hoentintsika ambavaka izany faniriana ao amin'ny kilonga izany ka hirakitra ao am-po ny tenin'Andriamanitra. Ao ary akambana ny tanana, aondrika ny loha, kipy ny maso, fa hivavakitsika. Misaotra anao izay Jesosy io satria nanome lesona tsara ho anay ianao, dia ny amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fivavahana ary ny amin'ny fahamaliana amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra manelingelina anay. Misaotra satria omenao anay mandrakariva koa ny fanahy masina ho mpitarika anay. Ampio izahay mba ho zaza mpankatoa ary mahatadidy hirakitra ao am-ponay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka. Amen. Izay zany lesintsika androany, fa dia ifampikopakopa-tanana ifanao veloma, dia amin'ny herin'ny indray tsika manao ny lesona fahavalo. Veloma tompoko. Amin'ny feno ara-vonatrandraka izy namako no iarabako anakay tratry ity sabata ity. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola tafahoana samatsara hiaraka eto ary isika hamitina ny lohahevitra fahafito. Izany lohahevitra izany dia mitondra ny lohateny hoe fandresena tany an'hevitra. Fandresena tany an'hevitra. Manana hafatra manokana Andriamanitra ho aso ho anao tamin'ny alalan'ny lohahevitra, dia tsy inona izany fa izao hoe mahazo mahatoky isika araka izy, fa Andriamanitra dia hiaro antsika manoloana ireo fakapana maro izay alefan'ny Satana eo anoloantsika. Ary amin'izay fotoana izay dia hivoaka mpandresy isika satria ho resy i Satana. Ny andalan-teny izay atao fitadidy ary dia hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:20 andininy 17. Korintianina voalohany toko 5:20 andininy 17 manao hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Korintianina voalohany toko 5:20 andininy 17. Ny tantaran'i Jesosy hatrany moa izany raka izy io tantarantsika io, ary mahafinaritra ny mianatra ny fiainan'i Jesosy. Hitantsika ary izao haintsika tsara izao fa vita batisa Jesosy. Efa lehibe Jesosy vao natao batisa, ary vatany vao vita batisa Jesosy dia niverimberina tao an-tsain'i Jesosy angerak'izy ilay tenin'Andriamanitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Inona hono ilay tenin'Andriamanitra tamin'i Jesosy raha vao vita batisa izy? Ity no zanako malalako
izay sitrako. Dia niverimberina tao an-tsainy Jesosy izany teny mamy izany. Ka vao vita batisa izy dia nanapa-kevitra izy rakizy hanolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra. Ka dia nandeha tany an'efitra koa Jesosy. Ny efitra izay toerana mangina. Toerana mangina tsy be tabataba ary ahafahan'ny saina sy ny eritreritra rehetra mifantoka amin'ny zavatra anankiray izay tianao hifantohana rakizy. Dia izay nahatonga an'i Jesosy ny safidy nakany an'efitra satria mba te hanana fifandraisana etihety tamin'ilay ray tany an-danitra izy. Dia tany an'efitra izy nivavaka ny nataony tany nandinika lalina ny tenin'Andriamanitra izy ary niresaka vatana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Nandritry ny 4 andro re Jesosy ny tany an'efitra nandritry ny 40 andro. Nandritry ny 40 andro. Ary tamin'izay fotoan'izay dia tsy nihinan-kanina Jesosy tany an'efitra. Izany hoe nifady hanina izany Jesosy. Rehefa nifady hanina moa ny olona dia maninona rehefa avy eo? Raha vao tsy mihinan-kanina dia lasa noana. Ary tsy noana fotsiny fa reraka mihitsy. Rehefa tapitra izany rakizy ny 40 andro tena tsiary tena noana sy tena reraka Jesosy. Ary tamin'izay fotoan'izay indrindra dia hitan'ny Satana ity Jesosy noana sy reraka ity dia hozy izy Satana raha nanatona azy. Nanatona azy izany Satana hoe noana zao Jesosy fa andeha ho alaiko fanahy. Ho alaiko fanahy. Ary nakany Satana fanahy azy dia ny tenin'Andriamanitra ihany. Dia hozy izy ange Satana Jesosy raha zanak'Andriamanitra makina ianao dia ataovy tonga mofo ty vato ity. Fa ianao ange noana. Dia hozy izy Jesosy hoe ahoana hozy izy Jesosy? Hoe izaho noana dia ekeko ny tenin'ny Satana. Fa fantatry Jesosy fa feo an'i Satana izany. Satria efa nifankazatra tamin'Andriamanitra Jesosy. Dia hozy izy Jesosy hoe tsy ary Satana. Tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay nalaoko ny vavan'Andriamanitra. Mety mandalo hanohanana tokoa ianao dia hamporisihany Satana hanao zavatra hafa. Mety angamba teneniny hoe mangalara-pihinana fanaona. Dia sahiraka izy manao tsia satria tsika efa mifandray amin'ny Jesosy. Efa mifandray amin'Andriamanitra. Fa tsarovy fa tsy mofo ihany ny ivelomantsika fa ny teny rehetra izay nalaoko ny vavan'Andriamanitra na resy Jesosy. Na resy ny fakapanahy izay nalefan'ny Satana. Fa Satana angerak'izy tsy nionina tamin'izany. Tsy nionina tamin'izany izy. Fa tonga indray izany zao ninona ny fakapanahy faharoa izay nataon'ny Satana. Dia izao nentin'ny Satana angerak'izy Jesosy teny amin'ny tempoly, teny ambony teny. Dia hozy izy hoe ny tenin'Andriamanitra hozy izy nilaza. Fa Andriamanitra dia aneraka ny anjeliny ka hiaro anao. Ka izao mianjera ianao. Mianjera fa aneraka ny anjeliny izy hiaro anao. Dia fantatry Jesosy indray fa izy izany maka fanahy izany. Izy Satana tena anday izy rakizy. Hozy izy hoe aza maka fanahy Jehovahandriamanitra hozy izy. Dia tsy nanaiky Jesosy hianjera. Tsika koa rakizy indraindray misy zavatra fantatry Satana fa haintsika tsara dia tiantsika mba hisehoseho eo dia hamporisihantsika hanao an'izy nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manao tsia manoloana ny fakapanahy izay alefan'ny Satana amintsika. Aoka tsika hanetry tena eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy. Fa Satana ange tsy mijanona amin'izany. Fa naka fanahy fanoteniny an'i Jesosy indray izy rakizy. Dia tsy inona izany fa izao nasehony akohaka. Netiny izany Jesosy dia nasehony an'i Jesosy daholo izao tontolo izao. Ny hatsarana sy ny hakantony izao rehetra izao. Dia hozy ange Satana raha miakohaka eto anatrehako anao Jesosy dia omeko anao izao rehetra hitanao izao. Fa izany ve marina?
Any Satana ve izao rehetra izao? Tsy araka izy. An'Andriamanitra izao rehetra izao. Fa i Satana dia naka-keriny. Satana dia mirehare fa azo izao tontolo izao, fa tsy azo izao tontolo izao. Fa an'Andriamanitra ilay ekentsika sy ankatoavintsika. Ary anisan'izany Jesosy. Jesosy ny tompony, fa tsy Satana. Tena nda hoe hoy izy Jesosy hoe mandeha any ianao ry Satana, mialahy eto anatrehako ianao, fa Jehovah Andriamanitra ihany no tokony hakovana. Tsika koa manoloana ireo zavatra aseho an'ny Satana antsika, hakano fanahintsika, ka aseny miakohaka tsika, izany hoe aseny manaiky angentsika, izany ange ilay miakohaka araka izy. Tsy hoe mivavaka fotsiny, fa manaiky. Raha vao manaiky mibaiko tsika dia miakohaka eo anatrehany dikan'izay. Ka izy izany manao tsy tahaka an'i Jesosy, roasy Satana. Fa rehefa noroasin'i Jesosy Satana dia lasa ary tsy niverina intsony teo amin'i Jesosy. Fa tonga kosa ny anjely izay niran'Andriamanitra avy any an-danitra nanome fankasitrahana an'i Jesosy satria nandresy Jesosy rakizy. Itsika koa isaky ny manao dingana ny ankizy kely rehetra mandresy ny ratsy dia tsarovy fa manisy bravo antsika Andriamanitra any an-danitra. Dia faly ny anjely dia manoratra ny zavatra tsara vitantsika ao amin'ny boky fitadidiana any an-danitra rakizy. Mahafinaritra anao ve izany? Ampandresy an'Andriamanitra manoloana ny Satana izany. Andaontsika azoto n'olo tena ho an'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa manao an'izany tsika rakizy dia hivoaka mpandresy ary afaka handroaka any Satana eo amin'ny fiainantsika. Ka dia ho tsarovantsika mandrakariva fa afaka hiaro antsika amin'ny fakapanahy maro izay alefan'ny Satana tokoa ny Andriamanitra. Dia izay indray ary fiarahantsika mirary antsika mba hivoaka mpandresy hatrany miaraka amin'i Jesosy. Veloma daholo ary ho amin'ny manaraka indray. Miarabanareo indray ary sokajy taona 7 ka hatramin'ny 12 taona. Loha hevitra fahafito indray ny anarantsika nandritra ny herinandro. Alenge hovidiantsika izay ny anarantsika. Averintsika aloha ny lohateny ny toko sy andininy izay niezahantsika no tadidinana dia lava ary izay dia averintsika ho vakiako ny andro any. Lasa lavitra loatra izay ny lohateny. Ao amin'ny Marka toko 12 andininy fa 7 ka hatramin'ny 1:30 no misy an'ilay toko sy andininy manao hoe ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao. Mihainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary faharoa dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Resaka fifandraisana hatrany no ny anarantsika nandritra ny herinandro. Ary hita eto fa fifandraisana amin'Andriamanitra sy fifandraisana amintsika samitsika no tena noresahana mafonja tao anatin'ilay izy. Ary hitantsika fa rehefa ataontsika tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tokony ho tsara mifanaraka amin'izay ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny olona. Tena mifamatotra ireo. Ary ao amin'io fifandraisana amin'Andriamanitra io dia misy fefy apetrak'Andriamanitra izay tsy tokony ho arantsika. Satria raha io arantsika izany dia hanimba ireo fifandraisana ireo, na ny fifandraisana amin'ny namantsika izany, na ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Noho izany ireo fefy ireo dia napetraka mba tsy ho arantsika. Fitiavana no nametrahana an'ireny satria lasa simba ilay fifandraisana. Tao anatin'ny tantaran'i Josefa izay niresahantsika dia hitantsika fa misy fifandraisana izay notazomin'i Josefa tsara ary fefy izay niezahan'i Josefa tsy ho arana dia ny fijangajangana izany. Tena tsara ny asan'i Josefa tao amin'ny Potifara satria lasa andevy tao izy ary izay rehetra nataony dia nambininy Jehovah avokoa dia lasa
tiany ny mpampiasa azy izy ny zava-doza nefa dia nitsiriritra azy ny vadiny Potifara ka nahatonga azy naka fanahy azy foana. Marina hoe nanana fiainana ohatrany hoe mandeha ho azy zany teo amin'ireo Egiptianina. Kanefany fantatr' Josefa fa manimba ny fifandraisany amin'Andriamanitra ary manimba ny fifandraisany amin'ny hafa dia niezaka izy tsy nihoatra n'izay fefy izay. Fantany fa sarobidy izay eo anatrehan'Andriamanitra. Nahatonga azy ho voasoketa ary voaendrikendrika izay fanajany ny tsy fioarana izay fefy na izay fanajana ny didin'Andriamanitra izay. Kanefa na dia izay ary ny toe-javatra nahazo azy dia tsy nampaninona azy zany fa nekeny foana ny valin'ilay izy. Izao ry tanora namako, omen'Andriamanitra safidy malalaka isika. Kanefa izao isika ihany no mizaka ny vokatry ny ataontsika. Fa apetrak'Andriamanitra nefany ireo didiny mba tsy ho arantsika. Fefy izay hanampy antsika ho tsara fifandraisana aminy dia ho tsara fifandraisana amin'ny hafa. Indraindray toa ohatrany hoe sarotra ny toe-javatra miatra rehefa mitandrina izany fefy izany isika. Kanefa aoka ho tsapantsika fa misy fitahiana lehibe izay apetrak'Andriamanitra ho antsika manarakaraka izay. Ny lohahevitra raisitsika nandritry ny herinandro zany dia nanampy antsika hahafantatra fa ny fiainana tsy mihoatra ny fefy apetrak'Andriamanitra dia tena zava-dehibe eo amin'ny fivavahana kristiana, tena kristiana. Nanampy antsika ihany koa mba hanana fahaniriana hahafantatra ireo fefy izay tsy tokony ho arantsika izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra ary mba ny hamalitsika hoe Jesosy anaiky ny tsy hihoatra ny fefy ary anaiky ny sitraponao mba ho tsara fihavanana aminao sy ho tsara fihavanana amin'ny hafa. Izay zany lohahevitra ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mirary soa antsika mandraisa fanapahan-kevitra tsara mandrakariva fa ianao ihany no handray tombotsoa ny amin'izany. Mirary soa mandra-piona na manaraka indray. Miarabany tanora mantanty rehetra, ireo 12 taona sy 14 taona. Miarabany zoky Ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa. Natratra izao fotoana izao isika izay hamerenantsika ny lesona fafito izay nianarantsika nandritra n'izay herinandro izay. Izay nitondra ny lohateny hoe ny fomba nampisy izao tontolo izao. Ny fomba nampisy izao tontolo izao. Ny tsy anjery dia izay hitantsika amin'ny Salamo 7:30-9. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Haintsika tsara ny tantara fa rehefa namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia tamin'ny andro fahaenina, izany hoe efa voaomana daholo ny zavatra rehetra no namorona ny olombelona Andriamanitra. Izany hoe nomanon'Andriamanitra ny zavatra rehetra mba hanana fifaliana ny olombelona amin'ny zavatra rehetra izay noforoniny. Misy koa nefa ireo izay mampianatra fa miainga tamin'ny zavatra bitika kely isika dia nivoatra miandalana dia lasa tonga olombelona. Kanefa rehefa mandinika ny soratra masina isika dia tsy izany isika fa noforonin'Andriamanitra manokana. Tian'Andriamanitra manokana isika mba haneho fiderana sy fankalazana azy dia izany no antony namoronana antsika. Izany hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra ny aina ary sarobidy amin'Andriamanitra izany. Ny fitepony fo rehetra, ny taolana mihetsika rehetra, ny hozatra rehetra dia Andriamanitra no namorona an'ireny rehetra ireny ary nanana drafitra tsara ho amin'ny fiainanao izy matoa izy namorona anao. Afaka midera antsika satria tia antsika izy dia namorona antsika. Sarobidy loatra aminy ianao ary noho ny fitiavany no nahampisy anao eto. Tsy kisendrasendra no nahampisy anao fa manana planina manokana ho amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary tadio fa zanak'Andriamanitra ianao. Ary tsy vitan'ny zanany fotsiny fa nanaiky ho fatoanao mihitsy Jesosy mba ho famonjenanao, mba hanehoana fa
tiana ianao ary tia niaraka aminy any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahafantaranao fa manana mpamorona ianao, mpamorona izay tena tianao, dia ampy hanova ny fiainanao. Mba hahatonga anao tsy ho kivikivy amin'ny fiainana, na alahelohelo lalandava, na mety ho ketraketraka ihany koa, fa taddio fa manana mpamorona tianao ianao ary tena tia amin'ny fony manontolo. Ka na dia ianao irery ary no nanota, dia nanolora ny ainy ny zanany mba ho famonjena anao. Tsy tahotsy velively ny amorona tontolo tsy misy anao, ka dia noforonina ianao. Manan-danja manokana ianao, manana ny maha izy azy ianao, tian'Andriamanitra ianao. Ary ninona zavatra lalovanao dia aoka ho an-tsainao hatrany fa tianao Andriamanitra. Tsy mamela anao irery izy, tsy mamela anao ho amin'izao na handalo zavatsarotra tsy misy azy izy, fa eo anilanao, mijery anao, mitantana anao, ka na dia tsy tsapanao aza ny valin'ny vavakao indraindray, dia taddio fa eo Andriamanitra manampy anao. Indraindray koa tsika dia manao safidy, ratsy ka mety eritreritra hoe tsy tia Andriamanitra na tamin'ny zavatra hafa no namoronan'Andriamanitra. Esory ao an-tsaina izany. Fandrika ataon'ny Satana izany mba hanakiviana anao. Fa izao no tadidio hoe noforon'Andriamanitra ianao, manana maha izy azy ianao, mba hankalaza ny anarany no antony namoronany anao. Dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanao manontolo, mankalaza azy amin'ny herinao, ny sainao, ny fanahinao rehetra, mba ho voninahitr'Andriamanitra. Ny tompony ahitany tanora mantoanto rehetra, ka hanana fijery hafa ny tanora mantoanto manomboka izao, ahatsapa ny tombam-bidy ananany ny tanora mantoanto ary ahatsapa fa tian'Andriamanitra ny tanora mantoanto. Dia mirary soa indrindra re, mirary fampiarana tsara ho antsika rehetra. Ho amin'ny manaraka indray. Mianatra eo an-tongotrao